Faly miarabantsika rehetra indray amin'ny ity fotoana androany ity. Ho amintsika menakavy eny ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo zanan'ilay tokana. Hitondra famarinana ho antsika rehetra indray zany ny tenako eto mba hamonjena ny fanahy ary hidirana amin'ny fiainana mandrakizay. Fa fantatrao angamba ny mpitondra ny hafatra eto raha manaraka ny any anatina tambazotra serasera ianao no toba ny fandarana isaky ny ora toy izao koa eto amin'izao télé sy celle izao. Lelan'Andriamanitra Titosy avy amin'ny fiangonana kristianina Mandovalanitra eto Madagasikara hitory ny famarinana zany no antony hanaovana an'ity vidéo ity. Ny famarinana moa zany ny anisan'ny zavatra tediavina sy katsahan'ny olombelona. Io no ampilamina mandray ny firaisan-kinan'ny olona tsirairay avy ary io koa no hitondra fiadanana ho an'ny olona rehetra. Ka dia atombokantsika mivavaka ity fotoana ity amin'izao fotoana izao. Sotra betsaka raha io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo noho ny famindrapo, ny fitiavana lehibe zay ataonao eo amin'ny fiainanay. Tonga moa ty fotoana ity zay hitoriako ny teninao sy hanambarako ny marina. Dia tendreo ny lelako ampiteneno ny vavako ary zay mahita kosa aoka hitombo fahalalana sy hitombo hery ahita ny voninahitrao ary andray ny fitahianao lehibe. Misaotra Jesosy eo. Amen. Anazavanao ny famarinana zay andovana ny fiainana mandrakizay eto ary tia hanampy antsika tsirairay avy zany manoloana an'izao vanim-potoana sarotra izao. Efa tombotra dia tombotra ny andro izay iverenan'i Jesosy eny amin'ny raha lanitra indray dia mampiomana antsika rehetra zany zay. Raha iverina nefa zany Jesosy zany dia inona aloha ny zavatra mila hita eo aminao sy eo aminahako. Mila hita amintsika zany aloha le famarinana satria Jesosy dia lehilahy marina dia mitady olona marina ihany koa izy ao anatin'izany. Dia izany indrindra no nisafidianako ampianatra an'izao soratra masina izao sy hanazava ny famarinana mahavoavonjy fanahy ary famarinana ihany koa andresena ny devoly andresena ny asan'ny maizina. Be dia be ny karazana asan'ny maizina mamatotra fiainan'olona amin'izao vaninandro izao ary tena ny akamaroan'ny olona amin'izao potika fiainana, potika ara-panahy satria miasa mafy ny devoly mba tonga ny olona tsy handrandrana zany Jesosy zany ary tonga ny olona hanao ampahazarana ny fivavahana. Anazava kely makasika ny fety fito sy ireo fotoam-pivavahana voatendrin'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny lalàna izay afaka hanampiko antsika tsirairay avy zany hoe anazava ny resaka fety fito zany hoe inona avy moa ny vokatsoa azon'ny voaloham-bolana, feno volana. Be dia be fa ho azavay koa le izy. Fa mialohan'izany aloha dia andray andalatsoratra masina isika izay hoporofokanao ny antony'ity olana anankiray izay nahazo any ity vehivavy ity. Dia eo ihany koa no fantatsika ihany koa hoe ny olana mahazo antsika sy ny olana mahazo ny fiangonana ary ny olana mahazo ny tsirairay avy. Eto tsika manomboka eto amin'ny bokin'ny Jaona toko fahavalo zany no raisitsika amin'izao fotoana izao izay hitondrana izay fanazavana soratra masina izay zany hoe ny fahamarinana. Jaona toko fahavalo andininy voalohany tsy maninona zay no raisitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ilay vehivavy azo an-tanana ny jangajanga fa Jesosy kosa nakany amin'ny tendrombohitra Oliva ary noho ny maraina koa dia nakeo amin'ny kianjan'ny tenipoly indray Jesosy ary ny vahoaka rehetra nanantona azy dia nipetraka izy ka nampianatra azy. Ary nisy vehivavy anankiray azo ny jangajanga nentin'ny mpanorandalàna sy ny fariseo ary rehefa napetrany teo afovoany izy dia hoy ireo taminy: mpampianatro, ity vehivavy ity azo ny olona tanana ny jangajanga ary eo amin'ny lalànan'i Mosesy dia nandidy atsika fa ho toroam-bato izay vehivavy manao toy izany. Deutéronomie 22 Deutéronomie 2:20-2:20 ka hatramin'ny 4:20. Fa ahoana kosa hoy ianao? Izany no nolazainy akany fanahy azy mba azahoana zay hampangana azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany.
ary raha naharitra nanontany azy ireo dia niakatra izy ka nanao taminy hoe izay tsy nanota aminareo no aoka hitorabato azy voalohany dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany ary raha nandre izany izy dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokinjokiny ka hatramin'ny zandrizandriny ary Jesosy rery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy teo ary rehefa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy ravehivavy aiza ireny tsy nisy nanameloka anao va ary hoy izy tsy misy tompoko dia hoy Jesosy izao koa dia tsy manameloka anao mandehana ary am'izao sisa izao dia aza manota intsony apitsika le vaky ny tenin'ny soratra masina vetsika miverina eo bokin'ny Hosea noraisitsika bokin'ny Hosea toko faefatra teny andininy fahenina tsy maninona vakina amin'ny anaran'i Jesosy zao mivaky ny soramandry manao hoe ny fananarana n'Israely noho ny elony ringana ny oloko noho ny tsy fisiny ny fahalalana satria ianao efa nandany fahalalana dia mba ho lavoko kosa tsy ho mpisoroky intsony ary efa nanadino ny lalàna n'Andriamanitra ao ianao ka dia mba ho adinoko kosa ny zanakao eo ary isika ry ava-malala amin'ny tompo raha manao zao fampianarana zao aho de ny safidy tia hanampy antsika tsirairay avy ary de miresaka hoe zanak'Israely Jesosy moa de avy amin'ny taranak'Israely zany hoe avy amin'ny jiosy raha miresaka famonjena tsika na famonjena fanana fanafahana fandresena mifanaratsy de ny baiboly moa miresaka ao amin'ny bokin'ny Jaona hoe avy amin'ny jiosy ny famonjena avy amin'ny jiosy Paoly koa miresaka an'io avy amin'ny jiosy ny famonjena ka resaka famonjena zany le tanjony eto de tsy maintsy miverina zany tsika amin'ny zavatra azo atao velarina hoe ty azo atao ty tsy azo atao ary ezahantsika ho fatarina mihitsy ry ava-malala somary mahitsihitsy ny fampianarana dia somary ihany koa idirantsika lalindalina mihitsy ny atao hoe famarinana i Jesosy tompo eto lehilahy marina sady mpitandrina lalàna no olona manam-pahendrena nisy fotoana izy ozy ny baiboly avy amin'ny tendrombohitra Oliva dia nidina teny an-tanàna zany hoe teny Jerosalema niaraka amin'ny mpianatra de nisy fariseo marobe nitondra vehivavy anankiray izay azo an-tanana ny jangajanga raha vao ty Jauna toko fahavalo ty angamba de hainareo vitanareo par cœur fa ny anahy kosa eto ny anazavako anazy de misy hevi-dalina ara-panazy hosotontsika eo ary mila fataritsika fa mifamatotra amina ara-panahy ny fiainantsika dinona ny zavatra nitranga nentiny zareo teo amin'i Jesosy zany vehivavy io hoe azo an-tanana ny jangajanga lalànan'ny Mosiasy moa am'le bokin'ny Deutéronomia toko 2:20 ny andininy 2:20 ka hatramin'ny 4:20 de miresaka tsara mihitsy ny amin'ny lalàna ny fanambadiana na hoe vehivavy azo an-tanana amin'ny jangajanga na lehilahy azo an-tanana amin'ny jangajanga de atao iny ny trois ambato ho faty fa maninona ny vonoina le olona ary raha tamin'ny andro lalàna aloha le resahana satria zao lasa miteraka falotona ao anatin'ilay fiangonana masina na eo anivon'ny zanak'Israely de lasa hianatra an'iny daholo ny olona ary avy amin'ny alalan'iny fijangajangana tsy ara-potoana iny dia misy fahefana idiran'ny satana ao anatin'izay zay afaka tsara mihitsy hiparitahany fanahy ny fijangajangana amina fiangonana ray na amina toerana iray ka raha vao tsy fahaizina zany ny mpijangajanga tamin'ny andro lalàna io resako de maninona de ely lasa mpijangajanga ny olona rehetra nefa mifijangajangana ara-nofo miatra ny tena io ota miatra ny tena io de anisan'ny zavatra tena alan'Andriamanitra indrindra ary tsy levon'ny vavon'Andriamanitra mihitsy fijangajangana ara-nofo de ny fijangajangana fanompo-tsampy le hoe manompo andriamanikafa matezitra an'Andriamanitra de matahotra ny zanak'Israely hoe raha misy olona anankiray tsatra ny jangajanga ka tsy hovonoina io tsy andraisana fanapahan-kevitra de matahotra iry zareo rehetra hoe sody tezitra Andriamanitra ary de elohan'Andriamanitra de okitian'Andriamanitra indray ny fahavalony le amely azy de mandray fanapahan-kevitra iry zareo rehefa misy loto tafiditra ao am-piangonana na eo amin'ny fireneny mataranaka voafidy azy firenena masina arak'le bokin'ny Exodosy toko 7:10
ho Jehova hoe raha eniny feoko tokoa ianareo izy a ka mitandrina ny fanekeko de ho rakotra soa mihoatra ny fireneny rehetra ianareo Jehova fa anytany rehetra zany hoe raha mitandrina an'le fanekena amin'Andriamanitra de ho firenena miavaka mihoatra ny fireneny rehetra fa ny Jehova ny tany rehetra zany hoe afaka ho tahiny arabola afaka ho vonjena makany an-danitra amin'ny fotoana miala eto ambony tany mandresy fahavalona manahoana na manahoana ady de fantatry zareo tsara hoe ny fahombiazana dia mifamatotra ny fakatoavana n'Andriamanitra ny fahombiazana de mifamatotra ny fakatoavana le fanekena sy le didin'Andriamanitra de zay no natonga an'zareo rehefa natratra nyty vehivavy ty azo tanana ny jangajanga de nandray fanapahan-kevitra izy zareo efa tonga ny tompo tamin'ny fotoana io na le hoe Mesia na hoe Emmanuel ozy izy miboky ny Isaia ateraka ny vehivavy anakara Virgine efa fantapatatry ny lohandoha ampisorona ny ino tianaranty izy ny fariseo ny mpamoretra ny mpitondra ny jiosy tamin'izany Romana ny Herode fa io lehilahy io de avy amin'Andriamanitra efa fantatry zareo le izy fa alohan'ny andraisan'ny zareo fanapahan-kevitra aloha zany hoe efa nino an' Jesosy ihany zareo na de manohatra azy de alohan'ny andraisan'ny fanapahan-kevitra aloha ry havana de zao ny zavatra nataony hoe andao tsy hovonoina aloha ty vehivavy ty fa andao hoentina any am'le lehilahy anankiray hoe Jesosy a de antanina ny heviny hoe foana ve ny lalàna ny Mosesy sa mbola mitoetra azo ekena ve ny fijangajangana sa tsy azo ekena de rehefa tonga teo am' Jesosy moa le olana de mivahany be dehibe tsika mandalo olana am'izao fiainana zao de mila olona ara-panahy zany ianao a amale olana amin'ny torohevitra ara-panahy ihany koa misy zavatra efa tsy voafehan'ny fisainanao tsony ary tsy takatry ny fianaram-be zay nataonao tsony ary misy zavatra efa tena hoe ara-panahy be efa mitondra fampitehany amin'ny fiainanao io zany le ilaina olona ara-panahy manorevitra sady mitondram-bavaka no manao délivrance rehefa tonga teo am' Jesosy le izy de hoe mpampianatra ozy izy reto londoha ampisorona ao amin'ny lalàna ny Mosesy nge de nandidy zany le izy fa tsy fiangaviana didy le izy fa tsy fiangaviana hoe zay vehivavy anankiray na lehilahy ray azo atanana mijangajanga dia atao inona ho toroaham-bato ho faty fa amby kosa ozy izy am'izao andronao zao ary raha mpaminany tokoa ianao avy amin'Andriamanitra zany hoe misy fitsapana ny Jesosy zany eto sady fizahan-toetra no fakam-panahy eo am'izay mihitsy zao no mila ampafantariko anareo tsika kristiana hoe mila fantatrao ny atao hoe fizahan-toetra mila fantatrao ny atao hoe fakam-panahy mila fantatrao ny atao hoe asan'ny devoly reo zavatra samihafa ny atao hoe fizahan-toetra de avy amin'Andriamanitra ny atao hoe fakam-panahy de ny devoly maka fanahy ary ny ataontsika kosa le hoe efa asa ratsy ny Satana efa mamatotra de fantatra mivohany ny azo zavatra mila fantarina zany ary mila ianarana de inona ny zavatra nitranga teto tratran'izay sady fizahan-toetra ny fakam-panahy zay ny tompo satria ny jiosy de mino an'izany lalàna ny Mosesy zany tena mino zato isan-jato fa i Jesosy kosa ozy zareo mba manahoana raha avy amin'Andriamanitra ozy izy zareo de makatolo lalàna ny Mosesy fa raha tsy avy amin'Andriamanitra io de manohatra lalàna ny Mosesy de nentiny zareo hoe ho vonona ty vehivavy ty fa ahoana olana saribany zany ry ava-malala Jesosy tsy afaka mandrava lalàna satria lazainy bokyny Matio miteny izy milaza hoe aza ataonareo ao izy fa tonga andrava lalàna na mpaminany tsy fa tonga mba manatanteraka ny lalàna sy ny faminaniny izy satria izy koa zanak'Andriamanitra sady manana ny fanahy ny faminanina feny fahasoavana be dehibe io arahantsika io ary afaka manafaka anao anatin'ny aizina sy ao anatin'ny problème ao anatin'ny olana zay mianjady anao ankehitriny afaka manohana anao zany Jesosy zany misy secret be dehibe omeko eto afahanao mahazo valim-bavaka afahanao mandresy devoly afahanao ihany koa rehefa miala eto tany ka raha ho avy tokoa Jesosy eny amin'ny raha alinlanitra miakatra ianao ary raha miakatra ianao de anisan'ny tsy ho tsaraina ntsony fa mba hiditra an'le fiainana mandrakizay zay lenay zany le tanjona ampianarana ty famarinany ty Jesosy niondrika satria mafy be mamaly le olana tamin'izany fotoana zany eo zany ry havana de tsindriko kely hoe rehefa tena mafy ny olanao de ara-panahy ny mamaha azy rehefa tena mafy le olana de ara-panahy ny mamaha azy
soa ihany Jesosy tompo fara-panahy. Baiboly ny teny niondrika teo amin'ny tany izy aloha de nandinika, de hoy ny baiboly hoe nosoratany ny tany. Rehefa nanoratra iny izy, ny fariseo sy ny mpisorona be mbola manery hoe ahoana ho any am'zany ry Jesosy zany hoe efa miandro zany reto fahavalo hoe reo vao mandrava ny lalàna amin'ny Mosiasy io de toroam-bato miaraka n'ity vehivavy mijangajanga ty mpanoty io, ary reo vao ohatra kosa io miaro an'ity vehivavy ty de toroam-bato ihany ko. Zany hoe tafalatsaka katerena zany ny tompo ao, fa amin'ny fanahy izy matanjaka be amin'ny tontolo ara-panahy. Rehefa tena tafalatsaka ao anatin'ny akaterena ianao, ao anatina olana saribany efa le mampitomany, le efa mandrondrotra efa tondron'ny olona molitra iny, ara-panahy ny mamahany io. Misy zavatra tsy vitan'ny dokotera fa ara-panahy ny mamaha azy. Niondrika ny tompo amin'ny fahaizany miresaka amin'ny voary rehetra sy ny tany. Rehefa niondrika izy de nisoratany, mivaly avao kosa nefa hoe ny tany afaka miapanga raha mijery ianao amin'ny bokin'ny Genesis 7:20 ny amin'ny Sodoma sy Gomora, hoe niapanga ny Sodoma ny tany de nitaraina tamin'Andriamanitra, de nandefa anjely Andriamanitra na iraka na hoe malaky andeha ny tany hoe tena marina ve le fiampangan'ny tany satsia fa tena manao zavatra tsy tokoa ny olona ao Sodoma. De na marinina le izy fa marina zany hoe ny tany zany tsy mandainga, ary zay ny mahatonga Jesosy tompo rehefa naniraka ny mpianatra hoe andanonareo mitory filazantsara. De rehefa mitory filazantsara nareo izy de zay tanàna na trano mampandroso anareo de tonono ny fiadanana. Fa raha tsy mandray anareo izy lay tanàna na le trano de ahitrano ao amin'ny tsapanandalana eo tanàna le vovoky ny tany avy amin'ny tongotra reo na amin'ny faladi, de ino izy niapangana azy amin'ny mafimafy konkoa noho ny tsarana Sodoma azy sy Gomora. Zany hoe io tany io afaka miapanga, io tany io afaka manaboraka ny marina rehetra. Za tsy miteny hoe andana mivavaka amin'io tany io fa misy secret ara-panahy lalina be momba an'izay, amin'ny tontolo ara-panahy zany ny fantatra. De Jesosy efa mahalala an'izay secret zay hoe io tany io afaka mitondra fiampanganana an-danitra, io tany io afaka manampy, io tany io afaka miresaka aminy, io tany io afaka manome hevitra aminy, satria ny tany de masina ny tany. Zay ny tsy hanotana eto ambonin'ity tany ity, satria ninonina ratsy ataonao eto ambonin'ny tany ry ava-malala amin'ny tompo, ninonina zavatra ataonao eto na ny tsara na ny ratsy de mivaly foana io. Zay le mahatonga ny olona miteny hoe nitody ane tsy misy fa ny atao miverina. Zany hoe ny ratsy ataonao eto ambonin'ny tany tsy maintsy mivaly io, ratsy mibebaka aingany ianao, de zay ny ilaina le fibebahana mba tsy hivaly aminao ny ratsy nataonao. Ka rehefa mibebaka ianao sy mifona de manompo an'Andriamanitra, de raha avy le valin-dra, Davida moa amin'ny salamo tena miresaka ny hoe valin-dra na hoe valiny ota, dia tsy mahazo anao le izy, satria ianao fa nandalo fibebahana, efa tsapanao ny adisony hoe efa mifony ianao. De rehefa mifony ianao de efa nianona ny fifonanao, efa vita ny fanoneranao, ka tsy afaka mivaly aminao ny ratsy nataonao. Raha tena mifona fa tsy hoe sarisary fotsiny hoe mody ifona aloha mba tsy hivaly le ratsy natao, tena mifona sy mibebaka ary tena hoe manompo an'Andriamanitra fo madio. Fa ny akamaroan'ny olona mandalo olana io de ny zavatra nataony ihany na ny nataon'ny razany no mivaly aminy. Tena misy ny atao hoe tody, tena misy zany tody zany, tsika gasy malala an'izany tsara. Zany hoe tsy maintsy mivaly. De avelantsika any aloha iny fa idirantsika am'izay le fahendren'i Jesosy ahafahany manampy olona. Olona efa tena hoe ambava ahoana ny fahafatesana nge zany vehivavy hoe hotiram-bato ho faty zany tratrana fahotana, tratrana fahalemena. Inona no natonga azy tratrany fahotana fijangajangana io? Ampidiriko kely le izy avera mbola lavalava lera. Hoy ny baiboly hoe rehefa avy nanoratra tamin'ny tany Jesosy, zany hoe nisy firesahana tamin'ny tontolo ara-panahy zany to hamahana ny olona n'ity vehivavy ity, ary iarovana ny jiosy mba tsy hanota, tsy handatadra, tsy hamono olona. Iarovana n'ity vehivavy ity ihany koa tsy ho faty, iarovana ny voninahitr'Andriamanitra ihany koa zay mipetraka ao amin'i Jesosy. Ahoana be deaibe ny zavatra arovana rehefa tonga ara-panahy ianao, tsy ny tenanao ihany ny arovana na ny tenako ihany, fa natao hiaro olona mihitsy ny olona ara-panahy, natao hiaro olona. De ozy izy hoe zay tsy nanota taminareo ary aoky tora-bato azy voaloha, tampona daholo izy rehetrarehetra.
satria navoaka ny tany zany le zava-marina hoe ireo mpepanga rehetrarehetra reo nge olona efa nanota daholy ireo tana vato any tanana andeha torabato reo nge olona mpanota daholy tsisy zay tsy nanota reo fa tamin'ny fahotany reo aza ka tamin'ny andro fanatra latradra le izy mitondra fanatra latradra izy zany hoe mandatsaka raha ny raha de egal haina de raha tsy misy raha latsaka tsy misy famela-keloko mitondra izy fanatra latradra de navelan'Andriamanitra ny elokany tamin'ny fahotany de ity vehivavy ty kosa nefa eto zay efa tratra tanteraka atao anatin'ilay fahotana zany hoe tsy takalo hoe natao tany amin'ny mangingina de ianao ihany malala azy fa tratra ambody omby nefa rehefa ota de mitovy daholo na tratra ambody omby ianao na ota miafina ao an-tranonao na ota miafina tsy haiko any amin'ny tontolo zay misy anao any rehefa ota de mitovy daholo de teo zany name valy le tany hoe samy efa nanota izy rehetra de mivaliny Jesosy am'izay moa le izy amin'ny maha-olona ara-panana azy le resahako eto hoe zay tsy nanota aminareo ara ozy izy oky torabato azy voaloha de samy nandiny tena ny tsirairay avy hoe oay za efa nanota de niteny kosa sasany za efa nanota ary zay efa natsapa tena ho fafampanota de nandatsaka amin'ny vato teny an-tanany de lasa samy nandeha hatramin'ny zokonjokony zay tonga saina niala tsy kelikely hatramin'ny zokonjokony ka hatramin'ny zandrizandriny Jesosy reriny teo sy le vehivavy amin'io fa ao anatina famoiza-po tafalatsaka tao amin'ny akaterena mety tsy fidiny ho azy le mijangajanga fa mafy loatra ny fiainany mafy loatra ny adiny mafy loatra reo karazana olana mianjady aminy mety tsy fidiny ho an'ny olona nery ava malala amin'ny tompony andeha hoe ohatra hoe vehivavy le reza andeha ivary teny misy ny ano sasany tena ohatrany hoe asa mihitsy io mba misy olona tsy fidiny ho azy io tsy fidiny ho an'ny olona ny lavo amin'ny fijangajangana ohatra fa misy karazana tery ara-pana zany eo ambady eo vokatry le hoe tsy mivavaka le olona de misy karazana devoly satria ny devoly eto ambony tany nge lazaiko aminareo tsara efa mpiady efa hatramin'ny ele efa niainy efa ela be taloha atsika nizanizy anao olombelona mahito anazy sady maheno a ninninona fianarana be vitanao ninninona fikarohana takatrao de ny devoly adversaire anao na mpivavaka anao na tsy mpivavaka efa taloha be efa niaina taloha be atsika ary efa mpiady efa hatramin'ny ela zay indrindra ny katsahana zava-panamba amonjena fanahy andresena le mpiady hatramin'ny ela tsy amikery nefa io na ampatanjahana fa mifanahy koa Jehova fanamasina zany eto ny zavatra misy de zao avitra le vehivavy tao anatin'iny fotoana raha iny satria Jesosy mahita ary Andriamanitra ny koa mahita ny tany koa mahita fa misy zavatra tsy fidiny nahazo anazy tao nisy zavatra tena antery nahazo azy tao inona nahazo azy misy pression ana fanamanambady mampianatra an'izay resaka fanamanambady zany zay amin'ny radio Sisel 88.0 Atamatavy am'izao fotoana zao ary mampianatra hoe tena misy ve sa tsisy ahoana ny fitrangany karaha mijery rantsika de misy karazana araky le aty amin'ny bokyny Genesis toko 7 inona ny zavatra ny trango ao ny amin'ny Adama sy Eva avaizany ny evin'ny fijangajangana voaloha avy amin'ny menarana de ahoana ny fanozonana nataon'Andriamanitra amin'ny menarana ozy izy hoe ho ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy mantsoany menarana io izy anorotoro ny omby lahy tongony ary izy anao anorotoro ny lohany mifandrafy zany ny vehivavy sy ny menarana nanomboka teo amin'ny fahalavony Eva sy teo amin'ny fahalavony Adama de jerevo am'izay le izy de omby Jehova taminazy hoe ary fahoriana ny terahanao ny zanaka de mifandrafy ny taranaka raha vehivavy sy ny taranaka menarana de mandraky zao akehitriny zao de mbola mifandrafy de ahoana ny fifandrafina am'izay ary am'izao mahatonga ny olona karaha mijangajanga tena ohatra nefa tsy matombona lehilahy tokana voatety daholo lehilahy ray manontolo zao efa misy lay fanahana menarana ao anaty ahoana ny toerany avy amin'ny alalan'ilay olona ny jangajanga taminao izay ataoko ohatra hoe jaintilisa nefa ianao mpivavaka jaintilisa ny jangajanga taminao de maniry iny ao anatinao de lasa am'izay le olona na visarany iny olona ray iny de tsy mitombona tsony ohatra vehivavy tsy mitombona lehilahy ray
fa tetezina daholo lehilahy rehetrarehetra. Misy lehilahy koa ohatra zany rehefa tafiditra ao anaty le fanahana mena rano na fanamanambady de tsy mitombona amina vehivavy ray, tsy afapo amina vehivavy ray mihitsy. Misy vehivavy tsy afapo amina lehilahy ray, tsapany ihany le izy hoe tsy fidiny ho azy, fa misy zavatra ohatrany manery azy zany a, manosika azy zany a hiditra amina fahotana rahalahy sy anabavy. Misy zavatra manery azy zany a apiditra azy any anaty kiso, ary izy sy malala mihitsy hoe ahoana ny vokatra zao zavatra ataoko zao any arina, ahoana ny vokatra zao amin'ny ara-pahasalamana ohatra, amin'ny ara-panahy ohatra, any amin'ny hoaviko any amin'ny fanterana. Tsy mitazan-davitra tsony izy, tsy matakatra lavitra tsony izy hoe inona ny vokatra ty zavatra ataoko ty, fa lasa manaonao foana. Teny heveriny fa mety ihany ny ataony. De hoy ny soratra masina hoe saingy tsy valiana vetivety ny ratsy ataon'ny olona, izany ny fikiran'ny olona amin'ny ratsy. Eto aty resaka anao, raha safidinao teo afaka amin'ny ratsy, teo afaka amin'ny fanamanambady, teo afaka amin'ny fatotra, de anoranao lalana zay, anampy anao amina délivrance. Misy larana tarbia eo ambany io, de mandray an'io anao a, de afaka miresaky tsika, atoro-kevitra anao hoe ty lalanao a, zao ataonao a, raha ohatra hoe lavitra, sendra ohatra any ivelany ianao na tsy ty atao Tamatavy, de afaka miantso ianao, de afaka atao délivrance par distance. Satria anisan'ny tena manapotika olona be dehibe miditra lalina am'izay tsika de ny fanahana fijangajangana ara-nofo. I Paoly nge miresaka tsy fantatrareo va ozy izy sy ny vehivavy, taranaka ny vehivavy sy ny taranaka le Genesis 3, de fantatsika tsara mihitsy fa avaiza ny fomba hinanany menaranany olombelona, aiza ny aina voaloha, aiza ny voan'ny olona voaloha ao amin'ny vehivavy, ao mihitsy ny lotony, ao mihitsy ny potehany, ao mihitsy no ravany ny fahasalamana, ravainy. Ary tantaraiko anareo nge fa raha vehivavy a tratrana fahotana lavindre mandeha, tantaraiko anareo fa tena potika ela vao tafarina heritaona roa taona any, riava malala mitompo, tsy ny vehivavy ihany fa na ny lehilahy ihany koa azy. Ota tena anisan'ny varavarana lehibe anankiray zay idiran'ny devoly manapotika fiainan'olona io resaka fijangajangana io. Lalindalina kely le fotom-pampianarana fa ezahako azavaina le izy satria ity vehivavy ty zao a de tratran'izay fanahana menarano zay mety tsy fidiny nahazo azy, fa na inonina fantrany, ninonina tsy fisiny riava malala mitompo, de tsy afaka izy andeha hivarotra ny tenany, fa misy karazana adi-panahy efa tena manery azy eo korotatsaina, de lasa nanao ny tsy fanao. Tsy fidiny anao raha anabavy sy rahalahy mifikitra amin'ny fahotana io, misy fanahy ratsy eo ambadika eo manery anao, mampitoetra anao, makamamy anao eo. Raha mety aminao de mila délivrance mihitsy anao, mila fanafahana, mila fanampiana, ary mila torohevitra, mila Jesosy anao, ary mila mpanolo-tsaina sy mpanampy. Hoy le bokin'ny Hosea 4 teo, ny andininy 4, Hosea 4 ny andininy 4, ringana ny oloko Jehova noho ny tsy fisiny ny fahalalana, ringana ny oloko noho ny tsy fisiny ny fahalalana. Be dehibe isika mieritreritra hoe zavatra adi-penana mafy be am'izao io, i zavatra mitranga amin'ny fiainanao, de nieritseretana hoe zavatra oatra mitrangatranga ho azy, mandehandeha ho azy, fa misy ara-panahy fiainy zavatra rehetra, ary ara-panahy fiainana. De mila manam-pahalalana zany isika rehetra, mila manam-pahalalana. Hoy ny Baiboly, ringana ny oloko noho ny tsy fisiny ny fahalalana, satria anao efa nandany fahalalana dia mba ho lavo kosa tsy ho mpisoroko intsony, ary efa nadino ny lalana an'Andriamanitra ianao, Andriamanitra ao ianao, ka dia mba ho adino kosa ny zanakao. Zany hoe ny fandavana ny lalana an'Andriamanitra zany ny fanadinon'Andriamanitra atsika olombelona, de rehefa adinon'Andriamanitra ny olona iray de tonga Satana manapotika azy sy mandrava azy. Zany hoe misy karazana mpanompon'Andriamanitra zany a maringana an'ilay mpino, maringana anazy, tsy ampy ilay fahalalana. Ara-Baiboly, tsy ampy ilay fahalalana. Eto de amaranako anazy ety am-pamaranana de hoe inavy ary zany fahalalana mila tovoziny zany, andraisena devoly, atongavana any an-danitra ary andovana ny fiainana mandrakizay. Anambara amintsika tsiraray avy zany ety am-pamaranana de hoe misy an'ireto ao anatin'ny Baiboly ao zay mila fatarina, fety ara-Baiboly,
lazainy hoe fetifito zay manamarika ny isa masin'Andriamanitra na tombo-kasehan'Andriamanitra. Levitikosy 23 misy enina. De ny anankiray ao anatin'ny testameta taloha ihany. Voalohany de ny atao hoe voalohambolana. Inona ny tranga rehefa voalohambolana ny andro? Ny veritsika zao zany fa ho fahalalan'ny mpanompo sampy ihany hoe makany amin'ny rina de midio de manao atitra dokotra na gana de manao fanekena. Inona ny zavatra mitranga rehefa voalohambolana? Ho ampianariko eto zany fa ampidiriko fotsiny. Ampahafantarinareo satria ara-baiboly. Inona ny zavatra mitranga rehefa feno volana? Mila fantaritsika zany. Eo amintsika olombelona sy eo amin'ny tontolo ara-panahy, inona ny zavatra mitranga? Andro ivavahana reo zavatra resahako reo ho voasako eto ara-baiboly eo arinan'ity fotoana ity. Manaraka an'izay inona ny zavatra mitranga rehefa pasika? Fatatsika rehetra zao zany. Inona ny zavatra mitranga rehefa pentecoste? Matetika ihany koa fatatsika. Fa misy mbola adinontsika nefa ny zavatra tena ain-dehibe mihitsy. Inona ny zavatra mitranga rehefa atao hoe fety fitoerana ny trano-dratsakazo na atao hoe tabernakely? Mila fantaritsika eto daholo zany. Inona ny zavatra mitranga rehefa sabata na hoe sabotsy, le andro fafito ivavahana? Inona ny zavatra finosiny io teny io? Ho ampianaritsika eto daholo zany zavatra rehetrarehetra zany. Inona ny zavatra mitranga rehefa fanavotana, fetin'ny fanavotana? Inona ny zavatra mitranga rehefa fety fitsofana ny trompetra? Zany zavatra zany de mila ho fantaritsika, mila iainatsika hoe inona avy ny zavatra mila alainao, inona ny fanompona mila iverenana andovanan'ny fiainana mandrakizay. Inona ny fanompona mila mbola mitoetra azahoanao le tombo-kase andovanao le fiainana mandrakizay. Inona reo zavatra efa niresahako teo reo ka tapitra ny fotoana tamin'ity androany ity. Raha mila fanazavana fanampiny ianao hoe inona daholo ny hevitry reo zavatra nyteneninao reo ry lehilahin'Andriamanitra, de afaka manazavanao ny antony itondrako an'ity bokyny Jaona toko fahavalo ity de tianampy anareo be dehibe zany ny amin'ny fanomezam-pahasoavana zay nomen'Andriamanitra anay avy amin'ny fiangonana kristiana mandova lanitra. Be dehibe zay mpiara-miasa mitondra fandaharana eto miaraka ny apôstôly Andreas. Be dehibe ny zavatra afaka anampiana amin'ny tontolo ara-panahy sy amin'ny tontolo ara-nofo, mivavaka amin'ny délivrance. Io ambany io larina tarby, afaka miantso ahy ianao, afaka mandefa message ianao de ifampiresaka tsika. Raha tia hita moa ianao iza hoe zary ny fiangonana misy anareo eto faritry ny Tamatavy zao de Amangarivotra Atsimo no misy ny fiangonana. Eo amin'ny Telma ianao mitsofoka de miroso aloloha kely de misy route beto iny de misy plaque ary aloloha hoe kristianina mandova lanitra na KML de aloha ao le fiangonana. Ny any Antananarivo kosa eny Anosy zany hoe Ambojanahary. Eo Anosy ianao angamba miala bisy na toe miteny fotsiny ianao hoe Ambojanahary lalana andeha ho any amin'ny Paraky iny. Ny any Antsirabe kosa mbola tsy hitako tsara le toerana fa misy fiangonana ihany koa any. Ho hitany hoe daholo ny fandaharam-potoana momba an'izay anampy anareo zay de hivavaka ho anareo de hitondra anareo ho amin'ny fiainana mandrakizay am'izay fahalalana sy famarinana nomeny Jesosy anay. Manaraka an'izay misy fandaharana amin'ny radio Sisal isaky ny hariva amin'ny 7 manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma. Verina moa le izy isaky ny amin'ny 5 ora sasany maraina zay anasana anareo rehetra ihany koa anaraka satria misy lohevy-dehibe voizitsika ao. Ny asabotsy ho avy zao vavaka fanafahana zany ho an'izay teo tonga, fanafahana amin'ny asana fanamanambady zay manapotika tokantrano, mahatonga anao misarabady foana, tonga anao potika tena hoe rava fiainana. Anangana anao ndray Jesosy, tia hanampy anareo zay tahaka ny nanampiany Jesosy an'ilay vehivavy efa lazain'ny olona tsisy hevitra intsony efa andeha ho faty, fa rehefa tonga teo Jesosy mbola nisy hevitra ny fiainany. Ho ihany koa tsy le lazain'ny olona marina fa rehefa tonga eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy ianao mbola misy hevitra tsara ny itsangananao, ny itahian'Andriamanitra anao, ny atonga anao any amin'ny nofinofinao sy ny tanjonao. Tsy mbola resy zany ianao, vavaka isika. Sotra betsaka Jesosy hoe ny fitiavana sy ny famindrapo vita ny fampianarana zay napita teto. Finjeo ny malagasy, finjeo ny piraitan'ny razana, finjeo zay mahita nyity fandaharana ity. De engany ianao mba amangy azy amin'ny alalan'izao toriteny zao, mba amonjena ny fanahiny. Tompo, mezaka mizara ny fahalalana zay nomenao zahay mba tsy haringana ny olonao, satria ny teninao miteny hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Rehefa tsy fantatry ny olona tompo marina de ringana izy.
nefa mibokiny jaona toko fa valo andininy fa roa amby telopolo miteny ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina no afaka anareo tsy andevo afao amin'ny fanandevozany devoly ny olona tsirairay avy jesosy eo minerinao sy ny fahagaga nataonao zay alleloia amen zay ny fotoana niarahako taminao teto a de ny azomandray a amin'ny valo latsaka fefany am'izao fandarana izao ihany veloma tompoko